avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Ny filoham-panjakana ny fitaratra voalohany mitarika ny fiovana sy ny fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena, manana anjara biriky ihany koa ny vahoaka fa tsy mitaza-potsiny hitsikera sy anome tseny. Anaovana fanadihadiana momba ny rarakinapsa sy ny SMGD ny ben'ny tanàna Antananarivo Arilala Ramanantsoa sy ny tale jeneraly ny SMGD. Ankoatra azy ireo, hadihadiana ihany koa ny tale jeneraly ny knapsa teo aloha Mamy Rakotondraibe. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fisian'ny centre de santé Mamindra Aina 2 ao amin'ny fokotanana Gadindravola, commune Ivato. Nisy nandritra izany ny hetsika fanalana ny faobe Maimaimpoana izay nokarakarainy ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tokony atao lahara-pahamehana ny fanamboarana ireo lalana simba ary afangarina ireo asa fanamboarana mandeha amin'izao fotoana mialohan'ny fahatongavan'ny orana izao hoy ireo mpampiasa lalana. Nanao fihetsiketsehana ny mpianatra sy ny mponina tao Belgrade renivohitra Serbia androany, anoherina ny tetikasa fandravana ny trano ny etamajor ny tafika Yougoslav taloha izay kasaina anaovana hôtely manara-penitra. Ny antsipriandreo no arahantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Fotoana ny fampalalam-baovao indray eto amin'ny vita lavitra kolo fa tena ny araba to amin'ny klasy mivavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsipri an'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany ndeha nokafana ny fiarahana. Ny filoham-panjakana no fitaratra voalohany mitarika sy maneho fahavononana mikasika ny fiovana sy ny fanovana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Isany manana anjara biriky ihany koa ny vahoaka fa tsy hitaza-potsiny hitsikera sy fanometsiny ao anatin'izay ny fanovana izay tsy mijanona eo amin'ny rafim-pitany tanana fotsiny ihany fa mila miova ihany koa ny toe-tsainy rehetra ao anatin'izay matoa andatsoratra. Teny malaza amin'izao fotoana ny hoe fiovana sy fanovana. Teny samihafa ary teny mifameny ihany koa satria tsy afaka hiroso amin'ny fanovana isika raha tsy misy ny fiovana. Ny fiovana dia ao anatin'ny fanatsarana, na fampienana, na fampitomboana na fanamafisana. Raha mila fiovana ohatra ny rafim-pampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara dia tsy maintsy misy ny fanatsarana atao, na fampienana, na fampitomboana na ihany koa ny fanamafisana. Raha mila fiovana ohatra ny sosialin'ny mponina, tsy maintsy atsaraina ny vola miditra isaky ny tokantrano, ahina ny fandanimpoana sy ny fandanimpotoana ary ampitomboana ny fahafahana mamokatra, hamafisina ny fiaraha-mentana sy ny fiaraha-miasa. Dia tahaka izany avokoa ny sehatra rehetra, tsy eo amin'ny fiainam-pirenena ihany fa eo amin'ny fiainan'olombelona ihany koa. Raha miresaka fanovana kosa indray dia azo tsorina amin'ny hoe miova pejy vaovao. Ohatra iray amin'ny fanovana ny fampiasana ny teknôlôjia. Ho fanatsarana ny fizarana ireo vatsim-pianaran'ny mpianatra dia nampiasaina io fanovana ka nirosoana tamin'ny fampiasana teknôlôjia vaovao io. Isan'ny fanovana ihany koa ny fanatsarana ny politika mpanjakana, ny fitantanan-draharaha-mpanjakana, ny fampidiram-bola-mpanjakana sy ny fandaniam-bola-mpanjakana. Isan'ny fanovana ny fanatsarana ireo toeram-ponenana, ny fanatsarana ny fomba fampianarana, ny fanavaozana ireo fitaovam-pampianarana samihafa. Amin'izao fotoana lalovan'ny firenena izao, ilaina avokoa na ny fiovana na ny fanovana. Izany hoe sady manova no manatsara. Sarotra nefa ny ino fa ho afaka manova zavatra isika raha toa ka tsy samiova. Izany hoe ilay olona iroso amin'ny fanovana mihitsy aloha no miova ka tsy hijanona amin'ny fitakiana fanovana fotsiny ihany fa iroso amin'ny fanovana ireo fitakiana atao. Ny fanovana tsy mijanona amin'ny rafim-pitantanana fotsiny ihany fa mila miova hatrany amin'ny toe-tsaina. Ekena fa samy manana ny fitakiany sy ny fanovana tiany atao saingy izay fomba fitakiana izay no tokony ovaina.
ny toe-tsaina miova no afaka miady amin'ny kolikoly ka ho lasa ohatra velona ho an'ny hafa. Ny toe-tsaina miova no afaka mametraka tany-tandalàna ka tsy hisy intsony ny fanavakavahana amin'ny fampiarana ny lalàna. Mila fifankazony zany, fifampitokisana, fifanomezan-tanana, fiarah-mientana ary fandraisany rehetra anjara, fa tsy sanatria kory izay tian'ny mpitondra atao na izay tiany vahoaka atao fotsiny ihany. Manana andraikitra avokoa ny rehetra amin'ny fiovana sy ny fanovana ary ny fampandrosoana ny firenena. Ny filoham-pirenena ny fitaratra voalohany ka izy no mitarika sy maneho fahavononana, mametraka ny lamina rehetra ahafahana miroso amin'izany. Ny vahoaka ihany koa dia manana anjara birikiny fa tsy taza-potsiny, itsikera sy anometsiny. Manana didy ny vahoaka entiny ny mpitondra ary manana andraikitra hampatsiahan'ny mpitondra ireo vahoaka. Tsy ho maro-potitra ilay fiovana sy fanovana izay andrasan'ny be sy ny maro raha toka tsy misy ny fiarah-mentana. Ny teto amin'ny Kolo TV FM manokana dia efa nivohy sy nijoro mandrakariva tamin'izay fitakiana fanovana izay ary tamin'ny pahitsiana tanteraka no nampahafantarana ny rehetra ny adidy sy ny andraikitra tokony hosahaniny. Nandritra izay 12 taona nijoroany izay no nitondrana ireo vaovao samihafa teto amin'ny firenena, ireo fanadihadiana lalina na investigation sy fandarana manokana na tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny onjabeo. Nandritra izay fotoana lava izay no nanamafisana fa zava-dehibe ny fananana tany-tandalàna, lavitry ny kolikoly sy ireo tsy maty manota. Maro ireo nandray sy nampiatra izany ary tsy vitsy ihany koa nefa ireo tsy faly. Midika izany fa tafita ny afatra. Na izany aza, mbola mijoro ny Kolo TV FM manohy hatrany ny ady sy ny tolona natao hatr'izay ho an'ny tany-drazana, ho an'ny tany tandalàna. Izay matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany fa fanitsakitsahana zo fototry ny mpanjifa ka tsy tokony ataona andian'olona. Avy eo anivon'ny sendika mpiasa eo anivon'ny orinasa Jiramana manambana fatapahana jiro manerana noso ny filohany fikambana mpiaro ny zon'ny mpanjifa Androany. Izy ireo izay andray fepetra raha minimy ziriziry amin'ny fanapahan-kevitra ny sendika ao anatin'izay. Na mipiaka-peo ihany koa ireo olom-pirenena laza fa tsy tokony ataony sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny Jirama takalonaina ny vahoaka malagasy eo anatrian'izay ny Antsipriany. Ankoatr'ireo toerana samihafa teto Antananarivo no tapahan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny famatsiana herinaratra any amin'ny faritra toan'ny Toamasina. Tapaka ihany koa ny zotra stratejika maromaro ao Mahajanga, Fianarantsoa ary Toliara. Servisy publika ny orinasa Jirama ka tsy tokony handray fanapahan-kevitra manohy itona ny zon'ny mpanjifa ireo mpiasa ho ny filohan'ny fikambana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Tsy maintsy handray fepetra izy ireo ho an'ireo andian'olona manao sorona ny vahoaka ka manakorotana ny fisitrahana herinaratra sy rano raha ny fanehoan-kevitra. Zay fanitsakitsahana ny zo fototra ny zany atao hoe mpanjifa izany. Manana zo ny syndicat ny hoe manao revendication syndicale fa saingy kosa raha anao kosa ny hoe chantage ny mpanjifana zay le tsy azo ekena. Dia tsy salasala izahay mpiarony zon'ny mpanjifa ny ametraka andromaso isaky ny fokotany ary anara-maso nyreo jiro poto sy ireo vandog zay eritreretinareo idinareo ary tsy salasala izay andeha hisambotra anareo. Fa rehefa tianareo nanala ny TG dia andana takio any amin'ilay izay nametraka azy. Fa misy ministra nenareo hoe dia mbola afaka hiverina amin'ny fampiresana isika miaraka amin'izay olona nametraka ny orinasa io fa aza izahay mpanjifa kosa no atao chantage manoloana n'izany olana izany. Tsy tokony atao takalonaina ny vahoaka ho ihany koa ireo olom-pirenena. Mila mijery vahaolana hafa ireo sendikan'ny mpiasa fa tsy ekena ny fanapahana raha ny fanehoan-kevitra. Raha tokantrano dia tokony alaminy fa tsy ny vahoaka no ataony santazy amin'izany. Tapahanao zany ny aty amin'ny mpanjifa dia ho tapahanao koa eraky Madagasikara fa tena hoe anao ve le Jirama zany sa hoe ahoana. Fa alaminy ao izay raha tokantrano izay tsy miditra amin'izay anasorany izay asorony ao. Ary oka ho tsapan'ireo sendika ireo fa ny vahoaka angeny mamely lasy fa tsy fanjakana. Zay ny pahen-karamanareo dia tokony nareo zany mba respect an'izay hoe le vahoaka jerena fa tsy resaka DG any tsisy idirana izany. Na niara niasa tamin'ny tao ihany nareo hatramin'izay dia androany nareo milaza fa zao alamino zay. Dia za zany naheno ny vaovao fa tsy za koa aloha tsy miombon-kevitra amin'iny tena tsy d'accord amin'iny zany. Tokony hoe tsy ampidirina amin'iny zany ny mpanjifa. Raha tsy aivina, mitakiny hanafoanana ny didim-panjakana mampiatra ny sata vaovao napetraky ny fitondrana teo aloha sy ny fialan'ny tale jeneraly ny Jirama ankehitriny ireo mpiasa. Anton'izao fitokonana sy fampiarana ny servisy zero izao, afangatana izay fanataon'izy ireo tamin'ny nahafilohany Andry Rajoelina ka nisy ny fifampiresana teo amin'ny roa tota.
tsy nandrenesam-peo izy ireo taorin'izay nambola tsy nivaly arany fangatahana na nandritry ny andro maromaro nisy nitolona 20 septambra izay mbola mampametra-pantanina ny mpanara-bavao ny Antony. Izao miverina izao indray ka manamba navetrany hanapaka ny herinaratra sy ny rano manerana faritra. Nanamafy ny avy eo anivon'ny ministera raha ny fanambarana omaly fa tsy handefitra amin'ireo olomby tsy manankorotana eo anivon'ny orinasa Jirama tsy hanaiky ny hanaovana takalonena ny vahoaka malagasy. Araka ny vaovao farany voaray mahakasika an'izay zava-misy eo anivony Jirama zay dia voasambotra aloha zany ampitarika ny sendika amin'izao fotoan'izao dia zahantsika ho tanterina miandalana atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany mikasika izay. Fa sarotra ny asa miandry ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao amin'ny fanarenana ny toe-karena izay nikorotana nandritra ny fitondrana teo aloha. Dingana ihany ny dinika sy mifankakevitra amin'ny fivondronan'ireo mpandraharaha malagasy izay natao saingy ilaina fitandremana ny fanelanelana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ampifandanja ny tolotra sy ny tinady. Ompahay toe-karena nanaovany mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity andro anty ny antsiprian'izay. Isan'ny nampikorotana ny toe-karena hatramin'izay ny tsy fampiny fifampiresana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Fifampiresana izay tokony hahafantarany ny tompona ndraiky mpanjakana ny sakana amin'ny fampiroboroboana ny orinasa, ny asa fandraharana, ny arabarotra ary ny famokarana azona mitady vahaolana. Mila fifanankalozakevitra ny fanarenana ny ara ekonomika hoy ny mpahay toe-karena. Ny atao hoe nandraikitra ny secteur privé aloha zany voalohany indrindra dia manome information ho an'ny fanjakana zara ny tontolo zava-misy zany dia amin'izay izy no miezaka mifampiresaka amin'ny fanjakana anatina tontolo misy ataontsika hoe inégalité. Ny fanjakana zany tena mila mijery tsara hoe voapetraka ve ny règle du jeu économique. Eo zany tena mila mipetraka amin'izay le hoe éthique, justice économique dia eo no ahafahana koa zany mijery hoe manao ahoana ny fangatahany reto avy amin'ny sehatra tsy miankany reto zany par rapport amin'ny fahalalahany eo amin'ny tsena. Matetika mantsy lobby mantsy ndraindray lasa mivoana io raha vao tsy voafehy amin'ny fanjakana ny mamala ny fangatahana. Sarotra araka izany ny fanarenana ny toe-karena. Andravitra ny firindra ny toe-karena ny vokatra ny fifanankalozana atao amin'ny mpisehatra rehetra ka mila fitandremana ny ampifandanjana ny sehatra rehetra mampiroborobo ny kitapom-bola mpanjakana. Fotoana fanararotana amin'ny fiarikarena ny fanovana-drafitra tahaka izao fanamana avao ny politika ampandrosoana ny asa sy ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena hoy hatrany mpahay toe-karena. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alay ity mangataka ny hanamafisana ny fiarovana azy ireo eo anatrehan'ireo fanenjehana samihafa mihatramin'ireo ben'ny tanàna manerana nosy amin'izao fotoan'izao izay nivondrona anatina fikambanana nanomboka tamin'ity androan'ity. Atakiana izy ireo ihany koa ny fanajana ny fitsinja ara-pahefana isian'ny fampandrosoana miaingen'ny fotony. Ankoatr'izay mitaky ny hanatsarana ny tsindry sy ny fanesorana ben'ny tanàna amina komunina maro ihany koa ny fikambanana tamin'ity andro an'ity. Rina fitiavana. Nivory teny amin'ny gymnase Mahamasina Androany ireo firaisamben'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara manoloana ny toetra rà mitranga ankehitriny eo anivon'ny komina Tsiraray. Navoatra n'ireo ben'ny tanàna fa hiara-ny tsindry samihafa izy ireo toy ny hetsika ataon'ny vahoaka mitaky ny fanalana amin'ny toeran'izy ireo. Eo koa ny fanenjehana azy ireo amin'ny raharaha-pitsarana mahavoasaringotra. Takian'izy ireo ny hanatsarana izany ahafahan'ireo ben'ny tanàna miasa amin'ny mpilaminana amin'ny fampandrosoana. Nandritra ity fivoriana ity ihany koa no nanaovana ny fifidianana izay mpitarika ny fikambanany ny ben'ny tanàna eto Madagasikara ka ny ben'ny tanàna ny komina Ampitatafika no voafidy ho voalohany.
fidianana vahoaka tsika izay mahaitsika tsirairay avy a dia rahantsika mamona volo zay iarahantsika mitondro zay teboka maromaro zay satria miainatsika ihany ko tsy olona ray tsy olona roa fa olona misimisy ihany miampiresaka fampianarana ny formationantsika mba ahafahana tena miaratsika be ny tanàna mba tsy atao sanatria hoe velan'ny olona manao tototo nefa no tsy fahalalana tsisy mianatra be ny tanàna dia atsaraitsika fikaraisantsika miaintedelona izay nama ihany koa hikaretsena raka miainga ny fotony ny fampandrosoana ka tokony mendanja ny fitsinjaram-pahefana tena izy ahafahana mampandroso ny commune tsirairay ny décentralisation sy ny ministère de l'intérieur dia mitambatra matory hoe mitambatra dia tokony iray eto dia mitodika manokana ho any Andriamatoa filoha jereo manokana ireo be ny tanàna satria ny be ny tanàna dia anisany miasa ary miasa indrindra raha eto nataon'izay fitsinjaram-pahefana zay dia ny be ny tanàna miasa indrindra sy ny président pokotany jereo manokana ireo président pokotany ireo omeo karamany azy ataon'izany tambo-karama zany fa ataovy tena hoe karama omeo koa ny fahefandreo be ny tanàna ireo hatraiza marina tsy niavana foana ka eto amin'izay refondation zay tokony hipetraka izay asiny zany be ny tanàna zany mahery ny fitonjato ireo be ny tanàna tonga hito Antananarivo amin'izao fotoana amin'izao dian'izy ireo izao isy ny fiaonana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tokony ny filoha-mpanjakana sy ireo ministra isan-tokony fa nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy Androany ny fisian'ny centre de santé Mamindraina 2 ao amin'ny fokotany Ankadindravola commune Ivato nisy nandritra izany nietsika fanalana ny faobe maimaimpony izay no karakarainy fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga tanjona nisy tranom-piarabelona fitsaboana araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity Androany ity Daniela Minorso no ny fahasahiranana sy fahalafosany sara-pitsaboana sy fanalana nify saika miandry ny fisian'ny etsika fanalana ny faobe avokoa ny ankamaroan'ny olona marary nify amin'izao fotoana vangy zao ny rano nasorona narary efa ela zany dia efa saika nala nify mihitsy akanjo moa nisy anina tao ambadika eto nisy nametraka afisy dia tonga dia nanatona tao tena lafo za tena efa mpanala nify fa lafo 125 000 fa amiko zao za manano tena dia zara raha hoe mba nisy fa raha tsanjany dia tsy vita le raha nandeha dentiste tany amin'ny hafa zao 125 eo ny vato dia ny amerina voany vao nitondrako ny zanako vao afaka ray volana satria zanako mianatra tsy maintsy hoe miezaka ihany ianao fa ny tena lehibe dia miaritra rehefa hoe marary tsy mbola mieritreritra ny anala nify fa nisy an'ity dia tapa-kevitra satria nentim-manana ho fanamaivanana ny fahasahiranana ireo mponina indrindra amin'ny fisitrana fitsaboana araka izany nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy Androany ny fisian'ny centre de santé Mamindraina 2 amin'ny fokotany Ankadindravola commune Ivato nisy nandritra izany ny etsika fanalana ny faobe maimaimpona izay nokarakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ka olona manodidina ny 50 teo Androany no nisitraka izany tiany antoerana misy zany izay etsika nataonay vehivavy malagasy miara-miainga Androany dia afampahafantarana amin'ny mponina ety Ankadindravola ato anatin'ny commune Ivato ny centre de santé Mamindraina faharoa ny tandronay zany dia mba ahazo fahasalamana ireo mpiarabelona satria ny fahasalamana no voalohan-karena ary araky ny teny filamatsiny malagasy miara-miainga hoe izay manolala mahitsy Mamindraina hita nandritry ny fanalana nify nataon'ny mpitsabo ny faratsiany nify ny ankamaroan'ny olona tonga nandritry ny etsika latsaka ambany ihany koa ny fahefa-mividy amin'ny fahafahana mikolokolo nify sy mitsabo ny atovava efa ratsy efa faka nify kely voasorona ny nify ary mba miandry an'izao fotoana tahaka an'izao ohatra hoe misy ny faobe tahaka izao vao manaratra olona ny tiako ampitaina dia raha eo amin'ny fahasalaman'ny atovava ny resahana dia somary latsaka ambany zany ho amin'ny fahafa-mividy malagasy satria dia malagasy rehetra tsy malagasy rehetra koa no afaka misitraka hoe iantoka sy tsabony nifiny fa dia avelany nify simba hopodika be zay vao mba manatona dentiste izy etona zany dia etanitsika mianakavy amin'ny resaka fahasalamana isy atovava satria dia anisan'ny ray mitazona amin'ny fahasalamana ny antsoina hoe fahasalamana isy atovava
zany hoe miankina be dia be amin'ny ireo nifisvavy ireo ny fahasalamany ihany koa ny tena olombelona anankiray. Ankilany, isan'ny tonga nanotrina ity antsika fampahafantarana ny fisian'ny centre de santé mamindraina teto amin'ny fokotany ankaditra vola ity ny loholon'i Madagasikara, voafity tamin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga, raha koa tondrain'ny Bendrina Michel. Zava-dehibe ho ity faran'ny fisian'ny hetsika tahaka izao, noho izy manampy ny mpiarabelona hisitraka fitsaboana amin'ny vidiny mirary. Araka ny fantatritsika moa amin'ilay fomba fiteny dia hoe ny fahasalamana ny voalokarena, ary zay ny tena antony nananganana ty centre de soins eto Ankadindravola ty, mba ahafahan'ny ny olona manana fahasalamana tsara, ahafahany hiatrika ny fiainana andavanandro, tafiditra anatin'izany manokana ary tena tsindriko ny reny sy ny zanaka. Ny zavatra atao ato moa tompoko dia mitsabo zany araka ny lazaiko, ary ny prinsipan'le izy raha zoviana amin'le isaka ny fidiran'ny mpianatra atao isan-taona karakarain'ny vehivavy miara-mainga reny, dia ny vidiny dia mivola mirary tsy lafo, ary za manantena fa hitondra soa sy fahasoavana amponina manodidina eto amin'ity faritra ity, ary ny irina dia mba ho betsaka re ny centre de santé ohatr'izao. Ankoatra ity centre de santé mamindraina teo amin'ny fokotany Ankaditra vola Ivato ity, isany ahitana centre de santé mamindraina ihany koa ny ety Sabotsynamehana. Mila manao tatitra mazava ny vokatry ny fivoriana avy amin'ny COP30 ireo délégationna malagasy rehefa miverina ho ny profesora Ratsimba Zafintsona manoloana ny fiatrehana ny COP30 amin'ny Brésil amin'izao fotoana izao, mitaky vokatra azo tsapain-tanana amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara ihany koa ny rehetra, tsy ho fahazarana fotsiny ny fandehanana miatrika ny fionana tampony toy izao. Ny antsiprian'izay. Ao anatin'ny fivoriam-be iadina amin'ny fivoahan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana na ny COP30 tanteraka ireo firenena maro maneran-tany amin'izao fotoana izao. Mandray anjara ao anatin'izany Madagasikara. Fivoriana izay nanomboka ny 10 Novambra 2024 ka hatramin'ny 1 Novambra 2024 any Brésil. Nanana délégationna niatrika ny fivoriana foana ny fanjakana malagasy isan-taona. Hatreto fa no manana ny aingana no fantatra fa rehefa tafaverina tsy misy tatitra hoy ny professeur Tsona Ratsimbazafy. Misy droit ny Madagasikara ao satria tsika hatramin'izao dia mbola capteurna carbone, zany hoe misotona carbone ny ala eto amintsika. Fa ny zava-doza dia hoe raha sanatrika raha mbola tsy voafery ny dorotanety ireny dia rehefa lasa émetteurna carbone ianao dia tokony andoha vola ohatran'ny Chine sy ry États-Unis ihany koa. Saingy engany ka tsy ho tonga amin'izany efa ho fotsiny hoe misy vola zay tokony ho azon'ny firenena manana ala arakaraky ny ala ananany io, ary zay no takindro firenena satria zareo mandoto ny atmosfera dia izao tontolo izao no mizaka mivokany, tsika anisan'ny mizaka mivokany, ditantsika tsara mivokatra rehefa fahalotoan'ny fiovaovan'ny toetrandro io, raha tonga ny cyclone tsika ny voeto, raha tonga ny haitany isika ny vofoana. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fangaraharan'ny mandrafitra ny délégationna alefa amin'ireny fivoriana ireny, ny tsy fisian'ny vokatra mivangana aty Madagasikara. Mila manao tatitra ny fanapahan-kevitra tany izy ireo rehefa miverina, indrindra ireo fanapahan-kevitra noraisina izay mahakasika ny firenena na iombonana amin'ireo firenena rehetra. Antenaina fa isy izany amin'ity indray mitoraka ity rehefa miverina amin'izao andro ny fanovana izao hoy ny fanazavana. Fanaizana zany kosa aleo tsy ianao an'le fomba fanao taloha hoe rehefa lasany dia mila manao tatitra zany ny tompona andraikitra. Araka ny fahafantarako moa ny prime ministre tsy fantatro fa ny ministre mety handeha hoany izy ary irina mba handeha ihany koa ny prime ministre satria iraisam-pirenena fa kosa inona le voandalina rehefa tavaverina avy antsika zay ny angavian'ny olona sy tian'ny olona fantatra ao anatin'izao fanovana zao fa tsy hoe kobokoboninao ny olona zany tsy avela manao ani tsy avela manao andry mafy ny fiainana kanefa tsisy fantatry le olona akory zavatra ambadik'ireny zavatra eny rehefa avy eo ka za mino fa manomboko izao ihany koa tafiditra ao anatin'le fanovana zany dia mba hazava ny diany hoe izany nakany firy ny délégationna malagasy andeha hoany dia inona ny vokatra le dia nanatrika an'le COP fa 30 dia misy manantena zany fa isy voandalana hoentina ka voandalana atsara amin'ny Madagasikara. Hatreto
Ny fomba hitakina ilay volana ampanantenaina tamin'ny COP 27 ho an'ireo firenena marefo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no namafisina isaky ny miatrika io fivorian'io isika iraisany amin'ireo firenena marefo maro. Mitetina 100 tapitrisa isan-taona izy io, vola tokony alohan'ny firenena mpandoto tontolo iainana amin'ireo firenena marefo. Eo koa ireo karazana vola maro samihafa efa nifanarahana tany amin'ny COP maro tany aloha izay mbola tsy tafavoaka mandraka ankehitriny. Miroso amin'ny fanadiovana lakan-drano amin'ireo faritra iva eto Andrenivohitra amin'ny fokontany sy ny ministera amin'izao fotoana izao hiatrehana ny fotoam-pahavaratra samy tompona ndraikitra ny tsiraray amin'ny fitandrona ny fako tsy paritaka izay manetsiny ireo lakan-drano raha ny faneho-kevitra netiny rehetra nandridray Rina Fitiavana. Tombanana horay hatramin'ny 3 ny rivodoza mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny Madagasikara amin'ny ity fotoam-pahavaratra 20 sy 20 ity raha ny nambarany foibe famantarana ny toetry ny andro. Fokontany maro amin'ny leman-k'Antananarivo no lasibatry ny tondradrano isan-taona rehefa miditra amin'ny fotoam-pahavaratra na efa mipetraka ny RFD isaky ny fokontany miandraikitra ny fanadiovana, ny fanaparitahana na fanarenan'ny fako anaty tatatra no matetika manatsentsina ny lakan-drano. Eo koa ny fanorenana ny fodi-drafitrasa sy fanotofana tany tsy ara-dalàna antony mitarika ity tondradrano ity amin'ny fotoam-pahavaratra. Misy foana le izy atram'izay satria ety aminay zany dia lalan-drano le voan-drano mihitsy no kely dia izay mahatonga an'le zorovoavy ny orana dia rano retsaretsana any Varado, Betongolo, Rasalama milatsaka ato Besarety daholo Andranahary dia izay mahatonga an'leto vetivety le feno ny rano. Tsy maintsy mandray anjara foana amin'ny fokontany etsehana an'le any dia misy koa ny tsy paipaiky amin'ny fokon'olona moa rehefa somary tsetsina ny kanalina dia misy manao an'izany ety aminay hoe manao tsy paipaiky amin'ny fokon'olona dia manakalama naray ry zareo amin'ny commune ihany atsondry zareo manadio aty aminay na ny tovolahy eto an-tanàna. Ho fiatrehana ny fotoam-pahavaratra hisorohana ny tondradrano. Nanomboka omaly ny fanadiovana ny lakan-drano mamakivaky any Besarety mandalo Andravoangy, Ankorondrano sy Manjakaray ary mivoaka hatreny amin'ny lac Masay. Miara-miasa ao anatin'izany Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny raharahantany miaraka amin'ny Ministeran'ny Mponina sy ny Firaisan-kina ary ny Fokontany Voakasika. Tokony ho samy tompona andraikitra amin'ny fitandrona ny fahadiovana ny tsirairay hisorohana ny loza mety hiseho. Entanina aloha zany le fiarahamonina mba hoe samy mba manary ny fakony any amin'ny sordira satria aty misy manary kidoro, tavoahangy, fako amin'ny sase, ito daholo zany ny fako retsaretsa amin'izao. Na vody azo reny ary dia ariny eo manapaka azo ry zareo dia ariny eo dia entanina zany le olona hoe aza mba ariny eo aloha le fako. Manadio foana izay isa-taona fa moa le olona le ety amin'ny fiarahamonina koa zany tsy mahay mifampitsinjo hoe samy hoe tokony hoe samy mba mitsinjo an'le tanàna zany hoe tsy many tokony samy tsy hanary fako ao anaty dalina fa le olona mandalo dia manary eo anaty dalina. Zay zao tsy fokotaninay zao ety amin'ity tatatsy ity fa le lanay an'le rano avany aminay le miangona any amin'ny fokotaninay dia lasa aty amin'ny fokotanin'olona izay manadio. Manodidina ny 900 eo ny olona mifanome tanana isan'andro mandritra ny 20 andro hanatanteraka ny asa miaraka amin'ny fitaovana avy amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany. Tsy hevina fa ponina manetsiny maro no tandindiomin-doza amin'ny leman-k'Antananarivo isaky ny miseho ny tondradrano amin'ny fotoam-pahavaratra. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity. Anaovana fanadihadiana momba ny rahakinapsa CMGD ny ben'ny tanàna Antananarivo ary lalina Ramanantsoa sy ny tale jeneraly ny SMGD amin'izao fotoana izao ankoatra azy ireo. Adiadiana ihany koa ny tale jeneraly ny kinapsa teo aloha Mamy Rakotondraibe. Ny olana rabola sy ny fitantanana tsy mazava teo anivony orinasa kinapsa izay tsy vao izao. Fefa nisy ihany koa ny raharaha voasaringotra amin'ny Prime Ministre teo aloha Jean Ravelonarivo fonina sainy. Toy ny raharaha volany kinapsa tsy voalohan'ny SMGD izay ahina ho nisy fifanarahana maro tsy mazava. Nantsoina araha maso eny anivon'ny Bianco ireo tompona andraikitra tamin'izany na mivantana na ankolaka araka ny angom-baovao tanterahana. Isan'izany ny ben'ny tanàna Antananarivo ary lala Ramanantsoa izay anaovana fanadihadiana eny anivon'ny Bianco na ny Bromale tena miady amin'ny kolikoly. Ankoatra ny ben'ny tanàna ary lala Ramanantsoa fantatra ihany koa fa natao andro maso eny anivon'ny Bianco hatramin'ny omaly arivo ny tale jeneraly ny kinapsa teo aloha Mamy Rakotondraibe sy ny tale jeneraly ny SMGD Tery Andriamananony.
isan'ireo voatazona sy aray maso ihany koa i Claude Andria Tchitouaina izay vadin'ny ministra teo aloha Naina Andria Tchitouaina. Raha ny angom-baovao tanterahana nampitomboana 27 ora ny fitazomana ity vadiny Naina Andria Tchitouaina ity. I Claude Andria Tchitouaina izay nitanana nanomboka ny alahady teo taoriany ny fisavana ny trano sy ireo antota taratasy tao amin'ny trano fonenan'izy ireo. Tamin'ny fotoan'io ity vadiny Naina Andria Tchitouaina ity sy mpiasa iray tao an-trano no nentin'ireo nanao ny fisavana niaraka tamina fiara sy antota taratasy maro. Ity fitazomana ny Claude Andria Tchitouaina ity izay miteraka resabe na nivon'ny tambazora-tserasera amin'izao fotoana. Misy ireo firaisamon'nim-pirenena milaza fa fanitsakitsana ny zon'olombelona sy ny zon'ny ankizy. Izao toe-java-misy izao. Ao ihany koa ny mitaky fanazavana ny aminy hoe lalàna manao ahoana no ampiarin'ireo tompony andraikitra amin'ny fanadihadiana. Ny lehilahy no voaroiroy sy ayahiana, ny vadiny no tazomina. Andrasana manoloana io ny fanazavana ireo manatanteraka ny fanadihadiana sy ny fitsarana. Ny mahatonga izao fitazomana sy fanadihadiana izao izay rafitinina. Ny indram-bola ny tetina 240 miliara ariary teo anivon'ny orinasa Knapsa ny mpitantana ny tanàna Antananarivo, be ny tanàna tamin'izany fotoana Naina Andria Tchitouaina tamin'ny taona 2022 ary natsangana ny SMGD, Société Municipale de Gestion Digitale. Tamin'izany no efa niteraka resabe teto amin'ny firenena io fanapahany be ny tanàna io, raha tsy ilaza afa-tsy ny olana eo amin'ny fiantsonan'ny fiara eto Antananarivo. Ny toteny hatrany ny asan'ny SMGD teo ambon'izay fanio-kevitra samihafa izay. Herinandro vitsilasa izay tamin'ity taona 2022 ity, nivoaka indray ny raharaha ka nahafantarana fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy araka ny fanarana ny famerenany SMGD, ny volany indraminy tamin'ny Knapsa. 5.4 miliara ariary ihany no tafaverin'ny SMGD ary tamin'ny volana Aprily 2022 no farany nandaovan'izy ireo ny vola. Nandeha teny amin'ny fitsarana ny raharaha fa teo ampiandrasan'izany nanambara ny tompony andraikitra teo anivon'ny Knapsa fa ho alain'izy ireo 100 isan-jato ny SMGD manoloana ny vola tsy voaloha. Vola tsy voaloha izay mitetina 7 miliara ariary araka ny nambarany teo anivon'ny SMGD. Mandeha amin'izao ny fanadihadiana sy ny famitorana ireo voatonontonona sy voakasika na mivantana na ankolaka amin'ity raharaha 20 miliara ariary izay vola nampindramin'ny Knapsa any SMGD. Orinasa Knapsa sy ny resaka fitantanam-bola tsy mazava izay tsy voaity raharaha 20 miliara ariary ity ihany. Ohatra raisina amin'ireo maro ny vola 20 miliara ariary nanatanterana ny tetika savontoforona. Antony namoahana io vola 20 miliara ariary io ny anamboarana ny complexe de loisirs et sportif an'ny Knapsa ary ny toerana nametrana ny fotodrafitrasa eny Vontoforona. Ny orinasa JJR any Jean Ravelonarivo no nolazaina tamin'izany fa nahazo ny tsena ka nanatanteraka ny fanamboarana. Maro ireo tranga nampiayaka ny trantsehatra nanokatra fanadihadiana ny PAC sy ny Bionco. Fantatra tamin'izany fa maro ny endrika osika toy ny tsy fifanarahan'ny fotodrafitrasa ny tanterahana sy ny volana avoaka teo anivon'ny kitapom-bolany Knapsa. Raha io 20 miliara ariary io tsy ho endriny io no tokony ho kalitaon'ny fotodrafitrasa hita eny Vontoforona. Ambonin'ilay 20 miliara ariary mbola nisy famoahana vola 40 miliara ariary ihany koa. Izany hoe tafakatra 70 miliara ariary ny vola nivoaka teo anivon'ny Knapsa araka ny fanadihadiana nataon'ny Bionco sy ny PAC ary nolazaina fa nanamboarana ny fotodrafitrasa mpanatanjahantena io vola be io. Ankoatra ny osika sy ny fampiasana osika, hitan'ireo mpanao famitorana ihany koa fa nisy ny endrika kolikoly, mialoha sy nandritra ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa. Nandeha ny fanadihadiana sy ny famitorana ny taona 2022 ary namoaka didy ny fitsarana. Voasaringotra ary namoahana sazy tamin'izany ny tale jeneraly teo alohan'ny Knapsa Raoul Rabekota sy ny Prime Ministre teo aloha Jean Ravelonarivo. Ity Prime Ministre teo aloha ity izay nahazo ny tsena ka ny orinasa ny JJR no nanorina ireo fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena teny Vontoforona ireo. Ho an'ny Raoul Rabekota, voasazy gadra anterivozona 10 taona sy andola amandy 500 tapitrisa ariary fa ihany koa tsy nahazo misehatra amina asa-panjakana mandritra ny 10 taona. Io no didina avoaka ny fitsarana ho an'ny Raoul Rabekota. Ho an'ny Prime Ministre teo aloha Jean Ravelonarivo, sazy miatra 5 taona sy lamandy 100 tapitrisa ariary no sazy nomeny ny fitsarana azy. Ireo voasazy ireo izay samy nitsoaka ny Madagasikara na teo aza ny sazy sy ny fandrarana tsy fahafahana mivoaka na izany samy tany ampitan-dranomasina izy roa ireo. Andro vitsilasa nefa izay tamin'ity taona 2023 ity, tonga eto Madagasikara i Jean Ravelonarivo, Prime Ministre teo aloha ary raha ny zava-nisatra amin'izay nahatongavan'izay toy ny tsy nisy ireny didim-pitsarana voalaza tetsy ambony ireny. Tranga izay manaitra ny mpanara-baovao ny aminy hoe
angamo rehefa voasazy eto Madagasikara amohan'ny fitsarana didy ka mandeha mitsoaka ny ampitan-dranomasina dia rehefa miverina dia milamina ny raharaha. Angamo ny fandehanana ny ivelany manafoana ny sady avoaka ny fitsarana malagasy. Izany hoe rehefa voaroroy amina raharaha eto Madagasikara ianao na tsy misy idiran'ny politika aza dia mandeha mitsoaka ka toy ny hoe mandeha manadio, mandeha midio any ampitan-dranomasina. Raha izay no zava-misy, tokony ilaza mazava ny fitsarana ankehitriny raha foana ireny didiny raisina ireny, raha tsy manan-kery-tsony ireny didina voaka ireny. Amin'izay, na ilay olona tokony isazy, afaka miaina malalaka, afaka ihany koa ny aya ny mpanara-baovao. Sa ve arak'ilay fomba fiteny, mora manadino ny malagasy. Efa tamin'ny taona 2021 zany ka tsy misy mahatadidy. Manadino ny fitsarana sy ireo mpitsara namoaka ny didy. Tsy mahatadidy ny mpitandro filaminana, tsy mahatsiaro ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny KNAPS, adino ny mpanara-baovao ihany koa izany resaka 20 miliara ariary izany. Tsy tsaroany ireo mpandola tsakemika eo anivon'ny KNAPS ihany koa io vola be io. Raha izay, ho resaka ambony latabatra trany, ho vola kakafitra ka ny omaly tsy miova ihany ny resaka tany-tandalana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ahoana no inona fa ho tojo hatramin'ny farany, ho saziana ireo tompon'antoka rehetra amin'ny raharaha SMGD sy KNAPS io. Raha toka itony aza vola be 20 miliara ariary toa tsy misy toyiny, vola izay avy hoarina tamin'ny raharaha SMGD. Naverimberina ireo tompon'andraiki-panjakana tato ato zay fa tsy fidianana anarana, finamanana, fiaviana, andraikitra na antoko ny fampiarana ny lalàna. Saziana ireo rehetra nanao ny tsinety, nanapatra fahefana, kolikoly sy ny sisa. Andrasana ny fampiaran'izany araka ny tokony ho izy, tsy asiana tombo sy ala, ahafahana mamerina ny asan'ny fitsarana sy ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ireo rafi-pitsarana misy eto an-toerana. Izay mikasika ny raharaha KNAPS sy ny SMGD fa araka ny efa natsidiko teny aloha, raha ny vaovao voaray nosamboron'ny polisy zao arivo zao Iany Morara Tovomanarivo, Foloa nasionaly ny syndicat mpiasa ny Jirama taorian'ny feonan'izy ireo tamin'ny Génération Z androany. Nentina teny amin'ny commissariat central tsara lalàna ny tenany raha ny fanamarinam-baovao. Ity filohan'ny syndicat ity izay voalaza fa nanome baiko tamin'ny fanapahana Tarby mitondra herinaratra anteraka fahatapahan-jiry teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra. Dia izay ihany koa no entintsika misety vetivety ao anaty doka fohy, mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo, aza misaraka ny ary. Fêtons ensemble nos anniversaires! 2 ans de Carrefour, 31 ans de Jumbo Score. Découvrez nos promos exceptionnelles pour notre anniversaire sur tous vos produits préférés. Et tentez de gagner un week-end à Ansanity Resort à Majinga, 14 motos, des caddies mystères de 1 million d'ariars et plein de lots fabuleux avec nos partenaires. Pour participer, rien de plus simple. Du 27 octobre au dimanche 16 novembre, faites vos achats et récupérez votre ticket de tombola directement à la caisse. Participez dans tous nos magasins. Jumbo Score et Carrefour Madagascar, c'est la fête chez nous. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao Sedo malefaka tsara kalitao. Nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara amin'ny malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Vaovao bendray le tia ombalika vaovao le tsy ny fiteny vaovao ohatrany TV lessier le tiako tsy maraka aroty misy TV écran plat LED HD 32 pouces miampitio antona enina mazava tsara mandeha amin'ny hery masoandro azo amahanana finday wow kosa afaka mijery mavelasa amin'izay tena na bol wow TV manomboka amin'ny 4,000 ariary isanandro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo hitanao eny amin'ny Yas Store sy ireo mpanjaka akaiky anao balik mamiratra no avy
UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Agatana ny famohan'ilay titre fahobe izay efa nandoavana vola 3 amby 7 tapitrisa ariary. Ary efa vita ny dingana rehetra saingy sakana amin'ny ben'ny tanàna ho Nosy Avaratra ho ny ponina. Lanja Sorabavety tamin'ity androany ity. Takina ihany koa izy ireo ny siny tamberin'andraikitra sy ny fanatanterahana ireo fampanantenana nomena nandritra ny fampelezan-kevitra. Andoharantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Izay karatany zay zao efa andray 3 taona zao efa vita daholo ny ambara tonga andafitra rehetra procédure zany procédure any hitana anaty efa nandrify teny ny mpiasan'ny domaine ny topo efa nandrify efa vita zay fandefisana rehetrarehetra zany efa zay fa nianty ampitonina nianty ampanantenana kanefa dia ny commune ny bana azy ankehitriny tsy ekena kosa ny zavatra tahaka zany tompoko. Takia ny zavatra nampanantenainy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny taona lasa teo herintaona aloha zao mipetrahany teo tsy nisy zavatra vitany na kely ary na dia nilaza ary izy fa hanao mamirapiratra ny commune a Nosy Avaratra zao na ny zordira ary zao miparitaka eraky ny elakelan-trano ka zay nitakinay hoe rehefa tsy hanao izy dia aleo ialo fa tsy misy tokony hijanonana eo tsony. Iverenantsika eo izay olany fananantany izay rehefa avy eo fa hozaraina box moly fixe maimaim-pona avokoa. Ireo reny sy fianakaviana avy niatrika fiterahana manomboka ny 7 Novambra ho avy izao. Hetsika izay tafiditra amin'ny tantsorika omeny moly fixe ireo mpanjifa indrindra amin'izao akatoko ny farany taona izao ka eto Andriatsilavo. Fotoana fanaovana asa sosialy sy fanamafisana izany ny fotoana manakaiky ny farany taona tahaka izao. Mifanandrify amin'ny fahatongavana ireo box moly fixe no afarana izany ka antony irosona amin'ny fizarana maimaim-pona ny box moly fixe ho an'ireo reny eny amin'ny klinika eto Antananarivo. Dia ho atao eo anivon'ny hôpitaly sy ny klinika maromaro eto Antananarivo izy io manomboka ny 17 Novambra ho avy izao. Ilay hetsika dia fizarana box moly fixe maimaim-pona ho an'ny reny sy ny fianakaviana izay vao avy niatrika fiterahana. Box maromaro no hozaraina dia misy pakehana couche moly fixe nouveau-né, misy pakehana lingette moly fixe, misy pakehana longe na ihany koa hoe lafika ny filazantsika anazy, misy akanjon-jazakely ary misy pakehana serviette hygiénique molped. Ilay hetsika dia nataonay mba hahafahanay manohana sy manome fankasitrahana dia manome fitiavana ny reny rehetrarehetra ihany koa satria mafy zany niatrika fiterahana zany. Dia tiako tsindriana kely fotsiny hoe maimaim-pona ny fizarana an'ity box ity. Ny afatra tiany moly fixe apitaina dia hoe tsy irery anareo fa miaraka aminareo mandrakarivo moly fixe. Dia ny tanjona iombonan'ny Ucodis sy moly fixe dia ny anangana fifandraisana maharitra, fifandraisana izay feno fifampitokisana, feno fifanohanana amin'ny fianakaviana malagasy rehetrarehetra. Maimaim-pona araka izany no fizarana ireo box moly fixe manodidina ny 10 ho an'ny reny sy ny fianakaviana avy niatrika fiterahana manomboka ny 17 Novambra ho avy izao eny amin'ireo klinika eto Antananarivo na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
miafara mivon'olona amin'izao fotoana ny fibodona tany ataon'ireo tambazotra mpangalatra tany eo amanakambahiny andrefana distrika n'Ambatondrazaka. Antony anaovany vondron'ireo tompon-tany ara-dalàna tsy anaka. Antsoava amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny indrindra mpitondra fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao. Daniela Minaso. Tsy mijanona amin'ny fibodona tany, lasa mampiasa herisetra amin'ireo tompon-tany amin'izao fotoana ireo mpibody-tany ao Manakambahiny andrefana, distrika n'Ambatondrazaka, hanikamiana anatin'ny tahotra amin'izao fotoana ireo tompon-tany. Ny ankamaroan'ny tany fiveloman'izy ireo izay saika voatototra avokoa amin'izao fotoana, misy ireo ampiasain'ireo mpibody-tany, raha toa ka tokony hamokatra vary antonony maro raha ny fitarainana. Efa nisy foana ilay olana. Fa teo nakaty zany tena hoe tsy afaka manao ny asany intsony izay mpamboly. Raha ny mikasika ny manokana zao ohatra orinasa mpianakaviana izahay dia tamin'ny volana Mey Jiona farany teo nandritra ny fampiakaram-bokatra very teo amin'ny 500 taonina teo izahay satria ireo body ireo niditra ankeriny tao andro amanalina dia ankehitriny zao nenay tsika zao tokony manomboka ny taom-pambolena vary, tokony manao mise en place le body amin'izao no ao toeranao. Tsika miresaka eto zao dia misy olona efa 50-80 ao amin'ny tanimbarina eo miasa ao. Le tompon-tany moa zany dia mipitrapitra fotsiny satria tsy afaka misitraka mihitsy, tsy afaka mamboly raha vao te hiditra dia ilan'ny olona sotasota arak'izay satria zareo mamboly. Dia le farany teo le ohatra hoe fara tamin'ny vonon'olona mihitsy zany tato ato. Tsy olona lavitra fa ireo mpiasa sy ireo tompon'andraikitra ambony, olon'ny fitondrana teo aloha ao anatin'ny distrika ihany no manao izao fibodona tany sy herisetra izao ho hiatrany ny vondron'ireo tompon-tany. Ny tompon'andraikitra ao an-toerana izay tsy misy mandray andraikitra manoloana izao tranga mahazo ny tompon-tany izao, na mikasika ny herisetro na mikasika ny fibodona tany. Ny zava-doza dia tia asaina miasa izay dia ny tambary ny dadafarako zao tamin'ny 2021 teny ampanataterana fafina zanabary noho ny vonoana teo ambany masina mpitandro filaminana tany toerana. Tsy nisy ny fandraisana andraikitra fa nijerena fotsiny eo ampanaovana herisetra zany reo mpibody tany reo. Hatramin'izao tsika miteny zao tsy misy fanenjehana ataon'ny tompon'andraikitra fanjakana, izany hoe tsy misy fanjakana zany eo aminay fa fanjakan-dalo zany no misy any. Ny taona 2024 teo dia nahazo didy avy any amin'ny tribunal zay ioty vokatra tamin'izany teny tambary teny koa ny vonoana ny dadako zany niaraka tamin'ny mpitandro filaminana, dadanay rery ny ambesana mpitandro filaminana 10. Manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny, hijery akaiky izao raharaha ao Manakambahiny andrefana anatin'ny distrika n'Ambatondrazaka izao ireto vondro ny tompon-tany ao an-toerana ireto. Tsy mandray andraikitra hoy izy ireo ny tompon'andraikitra ao an-toerana ka iantsony izy ireo ny fanjakana foibe. Tokony atao lara-pamena ny fanamboaran'ireo lalana simba ary afaingan'ireo asa fanamboarana. Mandeha amin'izao fotoana izao mialohan'ny fahatongavan'orana ireo mpampiasa lalana. Mila hovaina ihany koa ny fomba fitantanana tsy nahomby sy tsy nazava teo aloha ahafahana manarina ny lalana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tojondraina Tahiry no mitaritra ny Antsiprian'izay. Maro ny lalana mila fanamboarana amin'izao fotoana izao, na ny lalam-pirenena na ny lalana eto an-drenivohitra. Indrindra ireo lalana regionaly mampifandray ny samy faritra. Tsy ampikojakojana ny lalana misy, fa tsy misy fanavaozana ihany koa satria misy ireo lalana efa mihoatra ny 15 taona ny nahavitany. Fotoana izao hijerena manokana ireo lalana ireo hoy ny mpampiasa lalana. Ho an'ny commune urbaine Antananarivo zao tsy fantatra hoe ao anatin'ny asa ve le fanaovana lalana raha ny fitsinjarana asa. Zay zany ny tena mahatonga an'le lalana tsy hita hoe iza ny tena tompon'andraikitra. Le fond routeur zany tsy hita mihitsy hoe mamme ve le avy any amin'ny resaka solika dia iza no mitantana azy. Dia ahoana koa ny ao amin'ny resaka ministeran'ny asa vaventy mamme koa very zareo. Mila hafainganina ireo andalam-panamboarana, mila atao fitsiriana sy hamafisina kosa ireo lalana namboarana maimaika tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha, ary ireo lalana simba tanteraka tsy misy ny raharaha teo aloha ary eny na hatramin'ny voalohany mihitsy. Na izany mila atao mangarahara tanteraka ny asa, indrindra ny fitantanana ny vola sy ny tsenam-bary-panjakana. Indrindra hita zao fa avaratra vao maika io zany ho avoroenao izao ndray fa ampitena raha tsy tongena le mpikarakara an'le tompon'andraikitra manao an'le zavatra. Ohatra ny memenina ny olona hoe anina ny lalana dia tsetsetse manao fotsiny le zavatra. Dia avy eo nefa le zavatra tsisy anina dia fa izao raha mahita izao dia mba
tsy angatanandro mihitsy fikarakarana an'io sady raha fahalalana iny ohatra mba hoe misy vola ihany io zany mba hoe efa natokana hikarakara azy de reny zany ny tsara tokony hoe ahetsika reny tsy hoe vola vodadavina zany fa efa hoe efa ao zany reny tokony ataon'ny fitondram-panjakana vaindondra raha ny fanamboarana ireo lalana hoy ny fanazavana asesy araka ny lahara-pahamehana le maika aloha zany am'le resaka lalana de le fahasimbany io aloha zany hoe le simba am'izao fotoana zao io tokony jerena faran'izay aingana de faharoa ny fikojakojana azy de ny fahatelo am'izay ny famoronana lalana vaovao rehefa vita zany le simba de kojakojaina de zay vao mamorona vaovao am'izay tena maika aloha zany lahara-pahamehana le simba aloha amboarina rehefa vita ny simba ataovy tsara ny fikojakojana nylay efa eo atoerana efa manazava eto foana fa misy lalana ne hitanao zao mbola tsara fa no le tsy fikojakojana azy de mesimba ho avy ny fotoam-pahavaratra fotoana mahapotika aingana ny lalana vao maika hitombo ny fahampotehana raha tsy afainganina ny fanamboarana ireo lalana simba ireo hoy ny fanazavana fotoana ihany koa izao hanitsinina ny fomba fitantanana tsy nety teo aloha tokony tsy avela ho vitavita amin'izao ihany koa ireo olona nanodikodina ny vola hanamboaran-dalana tsy hita dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety nanao fihetsiketsehana ny mpianatra sponina tao Belgrade renivohitra Serbia androany manohitra ny tetikasa fandravana ny tramin'ny état-major ny tafika Yougoslave taloha izay kasaina anaovana hotely manara-penitra amin'izao fotoana izao ireo trano kasaina horavain'ireo izay voadaroka bomba imbetsaka ny taona 7 nandritra ny fanafihana nabakabaka nataon'ny OTAN no tarihan'ny États-Unis amaranana ny ato Kosovo ny taona 7 hatramin'ny 7 dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa amin'ny raha-pitsondray ary tomboky lasy tombovavy veloma tompoko UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.